Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka izao fanompom-pivavahana iarahan'ny fiangonana Tanasity Analakely, Tanasity 67 hectares ary Tanasity Tanjombato izao amin'ity andro alahady maraina ity. Ary raha ohatra moa ianao ka isany raha tsy isan'ny membre amin'ireo fiangonan'ireo dia faly foana ihany koa nefa izahay miaraka aminao ary mirary dia mirary izahay hoe ahita fitahiana ianao amin'ny alalan'ny fiarahanao aminay amin'ity andro alahady maraina ity. Dia mialohan'ny fanombohantsika amin'ny alalan'ny hira fideranan'Andriamanitra dia andao samy handray ny baibolintsika isika tao amin'ny vakitentsika omaly dia ny Salamo 220 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny farany no vakiantsika. Dia amin'ny tenin'Andriamanitra moa fahefana faratampony eto anivon'ny fiangonana dia tiana foana hoe isaky ny hanomboka zavatra isika dia izany no miteny hoe ny soratra masina no miteny dia engany izany no anentana antsika ao anatin'ny fiderana izay asandratsika ho amin'ny alalan'ny hira rehefa avy eo izany. Salamo 220 andin'ny voalohany ka hatramin'ny 20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka ianaranareo masony ratsy fanahy. Alaharo ny tenin'ny mahantra sy ny kamboty. Omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo. Afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny. Ao amin'ny maizina no andehanany. Miorooro ny fanambaniny tany rehetra. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra, kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitra, tsarao ny tany fa ianao no andova ny firenena rehetra. Dia amin'ny alalan'izany havana tena miresaka mihitsy ty Salamo 220 ty ny mahavo, ny mahafaratampony an'Andriamanitra. Ohatrany toa miresaka izy eo momba na Andriamanitra, nefa Andriamanitra kely ny tena resahany eo manomboka amin'ny A kely, na eny amin'ilay andin'ny fahenina so gaga ianareo. Ary ny tena tiany ten'Andriamanitra resahany eo dia ny mpitondry, ireo mpitsara rehetrarehetra, ireo manam-pahefana, ireo mihevitra ny tena ny fahalehibe rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mbola eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra daholo izany ny mpitsara dia mbola eo ambanin'ny fitsaran'Andriamanitra ary ho avy ny andro tena hoe mbola Andriamanitra no hitsara azy ireny. Ary hitantsika eo ihany koa rehefa fa Andriamanitra ao anatin'izany heriny zany ao amin'ny hoe izy ny faratampony, izy no ambonin'ny zavatra rehetrarehetra dia izy dia sady miantra izy miantra izy tena mitady ny rariny izy eo amin'izao tontolo izao ary zany no angatany ary amin'ireo olona izay manao ny tenany hoe manam-pahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary izy ihany koa ilay hoe izy ilay tsy mety maty, hitantsika moa any amin'ny andininy 7 hoe ianareo mantsy-an'ireo Andriamanitra kely hoe Andriamanitra manomboka amin'ny A kely, ianareo mbola ho faty tahaka ny rehetra ihany. Izay no isan'resahany dia andao izany no entintsika ao anatin'ny fiderana hoe mahazay hoe tena ambony Andriamanitra tsy misy ny tahaka azy. Ary izy ihany koa dia Andriamanitra tsara nefa ao anatin'izany fahefany, ao anatin'ny zany heriny zany dia miantra izy mamela eloka izy izany. Dia ndao hiaraka hivavaka isika dia rehefa vita ny vavaka dia tonga dia hiditra ao anatin'ny hira anankiroa misesy isika, andron'ny fiderana izay hiran'ny Rija Rasolondraibe dia avy eo ninona hiratrao izay hirany tanteraka Randrenjoary izay mpitandrina antsika ato amin'ny fiangonana Tanasity Analakely. Dia ndao hiaraka hivavaka isika. Raha eo mankasitraka anao indray izay noho ny amin'ity andro maraina ity izay nomenao anay, andron'ny tompo androany natokanay fiangonana iarahana miaraka mihira fiderana ho anao, miaraka mivavaka, miaraka mihaino ny teninao. Ary mivavaka izay ianao no hitay anay androany, ianao no androtsaka ny fahasoavanao be dia be. Ary araky ny salamo teo dia manaiky mihitsy izay fa Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao. Ary ny tena marina aza tsy misy Andriamanitra ankoatranao, tsy misy ny toanao. Mety misy ireo mpitsara ety an-tany, ny anjarany dia mitsara ety an-tany ihany, fa rehefa ho avy ny andray androany dia ianao no hitsara azy ireny ary hitsara araka ny fahamarinana ianao.
ary zany zavatra zany dia tena hoe mampiaiky anay ary mahatonga anay hideranao hatrany ambony lavitra noho ny manam-pahefana sy ny lehibe rehetra ianao Andriamanitra. Tena tsara ianao ary ny firenena rehetra ihany koa izay voalaza eo ambany eo dia anao izany, fanananao izany, ianao ny tompon'ny firenena rehetra ary tena mankalaza anao, mankasitraka, manome voninahitra anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia ndao tonga dia hiaraka hira fiderana isika manentana hatrany. Raha azonao atao dia afaka mitsangana ianao ao an-tokantrano ao, afaka mitehaka ianao mihira mafy mihitsy raha ohatra ka tsy mandelingelina ireo manodidina izany. Tunanianjo makarazana
tulutrai sitrachinisai più ni fane piazanahu sitare fiziai la zaina ni erina sistemi asubila zana niansama no kadeira nuidro sandracha Saotra an'Andriamanitra isika afaka nanao an'izay iray izay ary ilay tao anatin'ny tononkira farany teo indrindra no tiako hitariana antsika anatin'ny vavaka fisaorana androany hoe nahiratrao ny masonay ho anao, nahiratr'Andriamanitra tokoa ny masontsika ho azy. Dia zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona 9:4-7 izay vakitentsika tamin'ny talata lasa teo. Tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ny iray izay naniraka ahy, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Dia ndao hiaraka isika hisaotra an'Andriamanitra mihitsiny amin'izay hoe izy matoa isika mino an' Jesosy Kristy dia izy no niasa tao anatintsika. Tsaroko foana isan'ny anankiray manampy be dia hoe ny fanahy masina no nidina tao anatin'ny Maria natonga an' Jesosy Kristy hoe izy niteraka an' Jesosy Kristy avy eo. Dia tahaka an'izay ihany koa ny sary hoe ny fanahy masina no nidina tao anatsika tsirairay avy mba natonga an' Jesosy Kristy teraka tao am-potsika tsirairay avy. Tsy afaka nanao ninina isika fa matoy isika eo amin'izay toerana izao hoe mino an' Jesosy Kristy dia izy no niasa tao anatsika. Izay hoe ao anatin'ny Jaona ritantsika mihitsy hoe niala avy amin'ny fahafatesana isika fa niditra tao amin'ny fiainana ary fiainana ho mandrakizay. Niala avy amin'ny fahamahizinana isika fa niditra tao anatin'ny fahazavana ary misy an'ilay fiainana mandrakizay foana hoe zao ny olona matahotra be ao anatin'ny valanaretina hoe ahoana raha sanatria maty. Dia za anisan'ny mpiteny an'ity foana ny vadiko sy ny ao an-trano moa miteny dia teneniko matetika an'izao mihitsy hoe ay raha maty efa mino an' Jesosy Kristy ve zaho na ataoko ary sanatria hoe nindosy ny fahafatesana zaho dia manana an' Jesosy Kristy ary tena hoe manana fanantenana ary tsy tahaka an'izao tontolo zao ka hoe matahotra be intsony an'izany. Dia ndao hivavaka isika rehetrarehetra raha mino an' Jesosy Kristy ianao dia ao anatin'izay mihitsy hoe tsy tena manana an'izay tsy hoe tsy tahotra isika efa manana fanantenana, manana fifaliana hatrany noho ny amin'ny fananantsika an' Jesosy. Ary zany nefa dia noho ny amin'ny asan'Andriamanitra tao amintsika tsirairay avy izy no taonantsika ahalala an'i Jesosy Kristy. Dia ndao hiaraka anao vavaka
isika fisaorana isika mety meko eo amin'ny atao hoe 10 sekondra 20 sekondra eo isika samy mivavaka ny atokantranotsika any dia ho farana koa ilay izy. Andriamanitra raha eo te hisaotranao foana izay fiangonana, indrindra ny zavatra tena manandanja dia hoe izahay mahalala an' Jesosy Kristy ary tsy afaka mirehareny amin'izany izahay satria tao amin'ny toeran'ny fahafatesana izahay taloha fa lasa ao amin'ny fiainana izay noho ny amin'ny finoanay an' Jesosy Kristy ary ianao no nitaonanay tamin'izany raha eo tamin'ny alalan'ny fanainao masina ary mankasitraka be dia be noho ny amin'izany satria mitondra zavatra maro eo aminay izany raha tsy resaka fotsiny hoe amin'izao ny olona feno fahatahorana manoloana ny valana retina mitebiteby sy ny sisa fa izahay kosa nefa eny amin'ny maha-olombelona manana izay karazana tebiteby izany ihany izahay fa ny amin'ny mandrakizay nefany dia efa azona iantoka hoe manana an' Jesosy Kristy izahay ary manana fiainana mandrakizay izahay ary mankasitraka anao noho ny amin'izany ary tena fanantenana velona izany azo antoka izany zavatra izany ary ianao nefa Andriamanitra nomena voninahitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany hoe ianao no naniratra ny masonay ahafahanay mahalala anao, ahafahanay mahalala ny zanakao ilay tokana dia Jesosy Kristy izany ary misaotra tompo tena mankasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia mindao mbola hitoy ao anatin'ny hira fiderana hatrany isika Jesosy mpanjaka malaza. Jesosy mpanjaka malaza, no Tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra ka izy no aronay, mendrika ankalazaina noho ny heriny, erantany sy lanitra koa ny
Tendao isika rehetra mbola hiaraka hivavaka hatrany, ndao anao vavaka fifonana isika. Ary te hiverina mamaky ilay andinin'ny faharoa tamin'ny hira nataontsika teo dia avy amin'ny alalan'izany no hisintomantsika hoe inona ny zavatra mety tokony hifonantsika amin'Andriamanitra. Tompo mpandahatra endry, mpanao izao rehetra izao, ny zara sy tendry ataony dia tsara sy mahasoa. Mendrika ny oderaina ny fandaharany, atoloro azy ny saotra fa izy tandrifiny io. Dia azoko antoka mihitsy ao anatin'izao toedra raha eto amin'ny firenena izao dia betsaka amintsika ny monimonina, manoloana ny aretina, manoloana ny resaka asa, hoe very asa, tsy mahazo karama intsony, tapaka ny karama sy ny sisa sy ny sisa. Fa tena hitako mihitsy nefa hoe heloka ho atsika izany, tsy mety izany ao anatrehan'Andriamanitra, fa tokony hisaotra foana isika hoe araka ny mety ny rahantsika teo ny zara sy tendry ataony tsara sy mahasoa. Mety tsy hitantsika hoe tsara amin'ny ahoana azy, tsy hitantsika mivantana, fa fantatritsika izany hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra, indrindra hahatonga antsika hitovy endrika bebe kokoa amin'ny Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izao zavatra izao dia mandroso foana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ndao hivavaka hifona isika manoloana an'ireny fimonomonona nataontsika ireny, tsy misaotra an'Andriamanitra isika. Nefa any amin'ny ten'Andriamanitra dia misaora amin'ny zavatra rehetra, tafiditra ao anatin'izany ny zavatra andalovantsika amin'izao fotoan'izao, mbola tokony hisaorantsika an'Andriamanitra foana izany. Dia ndao hiaraka hanondrika ny lohantsika isika, ndao hiaraka hifona amin'Andriamanitra isika, dia ndao hiaraka hangataka ihany koa nefa hoe izy no mamela antsika, ary izy ihany koa no hitarika antsika ho amin'ny fisaorana azy hatrany ninonina zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Dia tahaka an'ilay teo ihany aho omeko fotoana fohy isika samy mivavaka ny atokantranotsika any, dia faranako amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa izay avy eo. Raha eo ianao mahalala ny fahotana tsirairay avy, ary ankehitriny izay te hanantona anao, indrindra manoloana ny fimonomononanay amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona sedrainay, eo ny aretina, eo ny resaka asa, eo ny resaka vola tsy miditra sy ny sisa sy ny sisa. Fa mamindrafo aminay nefa Andriamanitra, mamindrafo aminay fa tsy misaotra anao izahay. Lozanay mieritreritra be an'ireny dia manontany teny hoe inona ary izao zavatra izao. Manome tsiny anao izay indraindray, mety tsy miteny mivantana izahay, fa manao an'izany ankolaka. Fa te hangataka ny famindram-pona ao hatrany hatrany sy ny famelan-keloka ao amin'ny Kristy Jesosy nefa izahay. Ary ampianaro ihany koa izahay hisaotra araka ny hira izay nasandratra teo ary tokony hisaotra foana izahay noho ny amin'ny fandaharanao. Ary any amin'ny soratra masina ihany koa dia misaotra amin'ny zavatra rehetra, isan'izany ny zavatra andalovanay amin'izao fotoana izao. Ary ampianaro izay ho zany karazan'olona zany foana Andriamanitra, ampio izay ahita fa ny fanjakanao mandroso foana, na dia mety ory ary izahay amin'ny zavatra iainanay, ny sitraponao mandeha hatrany hatrany, ary tena hoe makasitraka noho ny amin'izany zavatra izany. Ary zany ihany koa no mahatonga anay mbola manana fanantenana foana hoe ninonina zavatra miseho, dia mandeha foana, mandroso foana ny zavatra tianao atao, ny asanao. Dia misaotra raha eo, misaotra Jesosy Kristy, misaotra fanahy masina. Amen. Dia ndao mbola hitohy ao anatin'ny hira isika, hiran'ny farandre mamonjy moa ity iraintsika ity. Dia amaky avy amin'ny jaona toko fahenina, andininy fa 5:30 dia mifandraika be amin'izay ity hiran'ny farandre mamonjy ity. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofinaina izay manatona ahy tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Izay mihitsy hoe mangetaetanao ao izay no anisan'ny tononkira hiraintsika. Ary any amin'ny isan'andininy ary dia ianao Jesosy ilay mofinaina, hoe izay mihinana azy, izay mihinana amin'izany dia tsy ahonona intsony, izay misotro avy aminy dia tsy angetaeta intsony. Dia ndao tena hiaraka hanao an'izany hira izany isika, tena hoe amin'ny fotsika iray saina ihany koa isika ao anatin'izany hira izay ho ataontsika izany.
Sotran'Andriamanitra isika ny amin'izay fotoana nafahantsika niaraka ny hira fiderana ho azy izay dia ndao ho faranantsika amin'ny alalan'ilay vavaka nampianaran'ny tompo izany. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanay, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankasatra antsika hatrany Andriamanitra noho izay fotoana nafahantsika niaraka ny hira fiderana ho azy izay, dia hiditra ao anatin'ny filazana foy isika, dia vita izay dia ny tenin'Andriamanitra. Te hanentana antsika hatrany hatrany ao anatin'ny vavaka ho antsika samitsika, izany no isan'ny antony nanaovana ny vavaka nampianaran'ny tompo teo, dia misy an'ilay omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
dia ndao hiaraka hivavaka foana isika ho an'ny mpiara-miangona amintsika ao anatin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao, dia anentana foana ihany koa eto ambavaka hatrany ireo mpitondra fanjakana, ireo dokotera ihany koa ireo izay misehatra ao anatin'izay resaka fahasalamana izay ao anatin'izao fotoana izao. Ny vakitentsika amin'ity herinandro avy ity dia jaona toko 10 manomboka rahampitso alatsinainy ka hatra dia amin'ny farana amin'ny jaona toko 14 amin'ny zoma, dia ny sabotsy ho avy zao dia ny salamo 7:20 ary mampirisika antsika hatrany atoky ao anatin'izany ary hivavaka araka ny soratra masina ihany koa. Dia ny resaka fanomezana na fanatitra dia afaka alefantsika hatrany amin'ny alalan'ny M-vola. Reto misy numéro anankiroa meko, numéro an'ny tanteraka ny anankiray dia ny miora ny anankiray na Iramix 034 25 337 87 34 25 337 87, dia ny anankiray 034 41 063 39 034 41 063 39. Dia afaka manome ihany koa isika amin'ny alalan'ny compte BNI ny fiangonana, efa misoratra eo amin'ny écran eo ambany eo zany izay compte BNI izay. Dia aleo hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, manana namana mahafinaritra, rahalahy mahafinaritra moa isika androany, dia i Daniel no anompo atsika amin'ny alalan'izany fitorinan'ny tenin'Andriamanitra izany. Izy moa dia mpitandrina ny fiangonana Tanasity 67 hectares, dia ndao any atokantrano antsika, ndao hiaraka hitehaka ho fandraisantsika any Daniel izany. Ia, mamerina ny fiarabana antsika rehetra, tena fifaliana ho anandreno izara hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Manasanao raisiny baiboly dia sokafiny ao amin'ny jaona toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Dia rehefa voasokatra ao ny baibolinao dia hiaraka hivavaka tsika. Ndao ary hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra apetraka feno eo ampelantananao indray ny fitorinan'ny teninao amin'ity androany ity. Hainao an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ary izany mihitsy no angatahanay hoe aoka hoaina ny teninao, aoka hitondra fahasalamana ny teninao, aoka hampahery anay ny teninao amin'ity androany ity, ary mangataka mihitsy hoe tahio ny fitoriteny ihany koa. Ho voninahitra ny anaranao rery an'i Jesosy. Amen. Andao tonga dia vakitsika ny jaona toko 5 andininy 5 hatramin'ny 7. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly hoe, tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, hoeto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriny, dia lasa nandeha, ary sabata izay andro izay. Raha omena lohateny ty tenin'Andriamanitra androany ity dia somary endrika fanontaniana le izy. Dia ametraka fanontaniana amintsika hoe fantatrao marina ve ilay inonao? Ary mazava ho azy fa androany dia nitanjosika dia hoe ndao halala bebe kokoa an'ilay inontsika androany. Ndao fantaritsika misimisy kokoa iza ilay inontsika. Raha hidirantsika ty tenin'Andriamanitra vakiteny vakitsika teo dia voalaza eto fa nisy lehilahy anankiray izay narary nandritra ny 70 taona. Ary ny any fanantenany dia ilay farihy tao a Jerosalema. Ary voalaza eo hoe misy anjely mamanga indraindray io rano io, ka izay marary tafaroboka voalohany no sitrana. Na inona ny aretiny, na inona ny aretiny izay olona tafaroboka ao amin'ny farihy rehefa mandalo ilay anjely. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mahita an'ity lehilahy ity isika fa andao jerevantsika kaikaiky kokoa inona ny tena olan'ity lehilahy ity.
voalohany indrindra dia efa voalaza teo nandritry ny 80 taona izy nefa narary ary niandry an'izay fanasitranany izay ary tsy vitan'izay koa nefany tsy hoe izy rery no narary niandry ny fanasitranany fa nisy marary maro ihany koa araka ny tenin'Andriamanitra manodidina ny farihy io ary mbola misy olana hafa ray ihany koa raha metsika ilay rano dia tsy afaka manantona n'ilay rano izy fa miandry olona hibata azy ary tao anatin'izay mihitsy anefa misy fanantenana niaona tamin'i Jesosy ity lehilahy anankiray ity ary fantatry Jesosy tsara hoe inona ny olany inona ny nahazo azy ary hitantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy hoy Jesosy hoe te ho sitrana va ianao tena tsotra be ilay fanontaniana mazava be ilay fanontaniana nefa raha vakiana ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny tao hoe tsy azo ilay lehilahy ilay fanontaniana satria ny tokony ho valy ny fanontaniana raha hoe nanontany Jesosy hoe te ho sitrana va ianao dia tokony tsotra fotsiny hoe eny te ho sitranao nefa tsy izay navaly lehilahy fa mbola niodikodina izy mbola nitantarainy indray hoe inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra manjoa azy inona koa ny azy soandry avy amin'ity lehilahy ity na ny zavatra nahazo an'ity lehilahy ity tsy fantany hoe iza ilay miresaka aminy tsy fantany hoe izy io miresaka amin'io raha mazava ho azy fa tsy voasoratra hoe tsy nanontany akoriny izy hoe iza ilay miresaka aminy ary mifaharoa ihany koa raha jerevantsika tsara ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny to tsy nanana fanantenana akory izy tamin'ilay olona niresaka taminy tsy nanana fanantenana akory ny hoe anasitrana anazy fa eto anefa dia mazava be hoe nositranin' Jesosy ilay lehilahy ho ny tenin'Andriamanitra hoe eto ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana ilay lehilahy mety efa henontsika ty tenin'Andriamanitra ity mety efa nitoriana tamintsika ihany koa ary fa androany ty hampatsiahantsika fiangonana hoe mbola manasitrany Jesosy Kristy mbola tsy niova ny fahefany mbola tsy niova ny herony mbola mpanao fahagagana izy mandrakandroany tsy haiko mety tena ao anatiny aretina tokoa ianao amin'izao fotoana izao ary mety hoe mila n'izay fanasitranana izay mila n'izay fahasalamana izay dia manonona fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao fa androany koa nefa tena mila fantatsika ary mila haitsika hoe maninona moa Jesosy ny te hanasitrana antsika maninona moa Jesosy ny te hanao fahagagana maninona moa izy ny te hitahantsika dia tokana ihany ny antony ary tena hoe zava-dehibe lalina tokoa ilay antony dia tsotra ihany hoe ny ahatonga antsika ahalala azy raha ohatra ka atao amin'ny teny hafa dia hoe ny ahatonga antsika ino azy tena hoe ino azy tokoa raha miverina ao amin'ilay tantara teo tsika dia rehefa nisitranin' Jesosy ilay marary raha mamerina mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao dia hita eo fa lasa nino an' Jesosy Kristy ilay narary ilay lehilahy izay narary lasa nahalala an' Jesosy Kristy izy ary izay indrindra mampatsiahantsika ny any amin'ny salamo 3:1 haitsika tsara ty salamo ty tiatsika ny mamaky azy tiatsika eny hatramin'ny manao tsenjery anazy ary fa ingane androany tsy hoe haitsika fotsiny ilay salamo fa ingane tena hoe marina amintsika tokoa ilay salamo rehefa tonga nahalala an' Jesosy Kristy tsika ary nanao zavatra teo amin'ny fiainantsika izy aloha nge vakitsika vetivety ny salamo 3:1 hoe andininy voalohany hatramin'ny 7 ihany misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra dia misy apahany amin'ilay fitahiana tanysaina eo amin'ny andininy 7 izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra zany anisan'ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ary maniry hoe ho tonga marina ho tanteraka amintsika tokoa ny araka izany tenin'Andriamanitra izany faharoa nateboka faharoa ihany koa dia androany hoe fataro fa Jesosy ilay inotsika dia izy no fiainana andao nge vakitsika ny Jaona 5:7 hoe efa nyvakina ihany izy ty tao anaty fiderana teo raha nanaraka tsara ianao fa ndao mbola averytsika vakina tsara ihany Jaona 5:7
fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao ny mofonaina izay manantona ahy dia tsy mba honaona, ary izay mino ahy dia tsy mba hangetaheta intsony. 5:30. Efa nolazaiko taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. 5:30. Izay rehetra omeno ray koa no anantona ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Raha miverina eo amin'ny 10:10 amin'ity vaky teny ity tsika dia mahita ihany koa fa mbola nanao fahagagana indray Jesosy Kristy. Namoky olona tsy omby 5,000 izy. Ary mazava ho azy hoe tsy 5,000 fotsiny ny olona nivokisan Jesosy na nanaovan'i Jesosy fahagagana, fa mihoatra mihitsy ary. Satria tsy nisaina ny zaza-mbam-behivavy tamin'io fotoana io. Ary taorian'ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy dia betsaka ny lasa nino azy, betsaka ny lasa nahafantatra azy marina kokoa. Fa nefa dia mbola nisy ihany koa nefa ireo izay tsy nino azy. Eny, nisy ihany koa no nitady azy noho ny amin'ilay mofo izay nomeny Jesosy Kristy raha nanao fahagagana izy. Ho antsika malagasy moa dia tsy tena mofo loatra ny foto-tsakafontsika, fa vary ny tena foto-tsakafontsika. Fa ny tena tiana tongavana hoe ny mofo na ny vary dia mitondra aina, mamelombelona ny vatana. Fa Jesosy Kristy dia mihoatra lavitra noho ny mofo. Araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe fiainana no entiny. Ary raha vakiana ny andininy ao ambambany amin'io tenin'Andriamanitra io dia ny mpianan'ireo izay tena mpianany tokoa dia ny teny marina hoe izy no fiainana. Ary tsy te hiala teo akaikin'i Jesosy Kristy tokoa ireo mpianany. Fa araka nefa voateny teo koa nefa hoe nisy ihany ireo nandao azy. Izany hoe mety tsy tena mpianana na hoe mety tsy tena nahalala azy, fa nandao azy rehefa tsy azony intsony ilay mofo. Mihoatra noho ny mofo izy na Jesosy Kristy io izy io. Araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe tsy honoana izay mino azy, tsy hangetaheta intsony. Ny teniny dia fiainana ao antsika, ny mino azy dia fiainana ao antsika, ny mahalala azy dia tena fiainana ho antsika tokoa. Ary teboka fahatelo izay anisan'ny hamarana antsika anazy, izy no ahazoana famelan-keloka. Manana fahefana hamela heloka izy satria Andriamanitra izy. Averiko indray mandeha any. Manana fahefana hamela heloka izy satria Andriamanitra izy. Toga maka ny Marka 2:15 tsika. Marka 2:15. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary mipararisisa hoe, anaka, voavela ny heloka ao. Eto indray dia mbola misy marary hafa ihany koa izay nositran'i Jesosy Kristy. Nefa tsy fanasitranana fotsiny no nomeny Jesosy azy, fa mihoatra noho ny fanasitranana dia famelan-keloka, famonjena feno ny fanahany. Ary te hampahery antsika fiangonana mihitsy androany hoe zany no Andriamanitra inontsika, mamonjy antsika amin'ny fahotantsika, mamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy finoantsika, maneho ny tenany amintsika amin'ny alalan'ireo somaro ataony eo amin'ny fiainantsika. Eto am-pamaranana, raha ohatra ka misy mbola tsy mino an'i Jesosy Kristy nefa manaraka an'izao toriteny izao dia tia metraka fanontaniana aminao ihany koa hoe inona ny inonao, aiza no mipetraka ny fanantenanao. Zavatra tiako nisariako ny sainao amin'ity androany ity hoe raha ohatra ka ny amin'izao fiainana izao na metrahanao ny fanantenanao na metrahanao ny finoanao dia fantaro hoe mandalo tokoa izao fiainana izao, tsy maharitra izao fiainana izao. Ary mazava ho azy fa ho mora levina ny fanantenanao, mora levina ny finoanao. Toga maka ny Jaona 4:12 isika izay Jesosy ihany eto no manondro ny tenany. Jaona 4:12 fakto izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ny lalana, izy ny famarinana, izy ny fiainana. Izany hoe raha atao amin'ny teny hafa dia
izy tokoa ilay afaka ametrahan'ny olona ny fanantenany, afaka tena ametrahantsika ny fanantenantsika tokoa Jesosy Kristy. Ary zay no amezako afatra farany ho atsika fiangonana amin'ity androany ity. Ny vavaka atao atsika fiangonana dia ny atongavantsika ny amin'ny fanambarana nataon'ny Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Ary noho izany koa no aretako izao zavatra izao, izany hoe noho ny finoan'ny Paoly an' Jesosy Kristy dia niaritra n'izay zavatra nylalovany teo amin'ny fiainana izy, ka tsy menatra aho, izany hoe tsy menatra amin'ny finoany an' Jesosy Kristy izy, satria fantatro izay inoko. Paoly dia tena niteny nanamafy mihitsy hoe fantany tokoa ilay inony. Ary zao notoy an'ilay vaky teny eo hoe ary matoky aho fa izy dia matahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavany izay iny, mandra-piavany izany andro izany. Ary izay mihitsy nivavaka ataoko antsika fiangonana hoe hitahiry ny finoantsika tokoa ane Jesosy Kristy. Dao hiaraka hivavaka tsika ho setran'izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'ny teny izay afaka nitoriana tamin'ity androany ity. Vavaka izay hoe tehirizy tokoa ny finoana tsiraray avy. Aza vela iozongozona ny finoanay ary mazava ny teninao ianao no afaka mahatahiry anay. Ary ny teninao dia milaza mihitsy hoe izay eo ampelantananao dia tsy misy maharombaka. Tehirizo izahay Jesosy Kristy, tehirizo ao aminao izahay. Ary manoloana ny zavatra lalovanay tsiraray avy dia tianatenanao izahay ny amin'ny fanasitranana, tianatenanao izay ny amin'ny fahagagana, tianatenanao izay ny amin'ny fitahiana. Mino izay fa ainao atao izany ary afaka manao an'izany ao amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao. Fa sokafoko ny masom-pananay, atonga nay alala anao bebe kokoa, ary atonga nay ino anao bebe kokoa hatrany Jesosy Kristy. Ary tena araka izany mihitsy ho voninahitry ny anaranao rery ihany, mba ho ambara ny lelanay, ambara traizatsaisa fa ianao tokoa ny mpanjaka, ianao tokoa ny mpamonjy, ianao tokoa ny fiainana, ianao tokoa ny fanantenana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratana, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany voninahitra ho anao Andriamanitra. Amen. Ho setran'izay tenin'Andriamanitra izay dia mbola misy hirana anankiray tia tiako no miaraka aminao Jesosy Kristy. Dia tena araka izany mihitsy hoe ndao hamafisitsika amin'ny alalan'ity hira ity ny finoantsika anazy, ny fitiavantsika anazy.
aminao ahory Jesosy tompoko ozary famonjena ny eny fahoriako andaraty anao zay no faniriako hifatsika aminao Jesosy tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy vai anao no miantsoahy miaraka aminao ahory Jesosy tompoko hivanjina ny ray tompo andriamanitro andaraty anao zay no faniriako zay misanao isay Jesosy tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy vai anao no miantsoahy vai anao no miantsoahy vai anao no miantsoahy misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay zavatra afaka nataontsika rehetrarehetra teto izay a mankasitraka anretom-pihira sy mpitendry tena mahafinaritra ireto afaka mitehaka ianao any atokantrano mankasitraka ihany koa isika any Daniel izay nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika dia amaranako azy te hamaky avy eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 7 izay efa vaky tenintsika vao tsy ela izay dia hitsotra ano antsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 7 raisoary ny hitsotrano ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika amen dia samiary ho tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay